Mbola eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany fa ikisaka eny amin'ny commune Tanjombato eny isika satria dia ny farana androany ny faninanana izay karakarain'ny Bertin Andremiaingo na tournoi Bertin moa no ahafantarany rehetra azy eo amin'izany taranja baolina lavalava izany ka niatrika andalao famaranana tamin'ity androany ity ny Dragon Rouge sy ny FBM Bemasandro ka zareo avy any amin'ny Dragon Rouge moa no nivoaka mpandresy. Olona maro sy olona manan-kaja maro ihany koa ny tonga nanotrana ny groupe Bertin tamin'ny famarana ny hetsika taranja baolina lavalava ny karakarainy teny amin'ny kianjan'ny commune Tanjombato androany. Nahematra moa ireto lalao roa farany ireto no ny fisian'ny kanina 7-20 natao teto amintsika eto amin'ity taranja ity. Tamin'ny skaz diviziona voalohany aloha foderisin'ny ekipan'ny Dragon Rouge Tanjombato reto miakanjo manga reto misy 7 noendy ny ekipan'ny FBM Bemasandro. Ny alohan'izay kosa dia taorian'ny fandakana ny tir au but 4-0 vao nivoaka ao mpandresy ny ekipan'ny Kenzinasa Tanjombato nalohana ny ekipan'ny USGRA Akarabato any skaz diviziona faharoa. Ny saraka Atsala 9-20 no 9-20 kosa ny rotota teo amin'ny fempotoana ara-dalàna. Ary farany dia mbola resy ny ekipan'ny Dragon Rouge Zandriny tamin'ny 12 no eny ihany koa ny ekipan'ny Pablo 67 hectara ho an'ny skaz diviziona fahatelo. Nanome voninahitra ity famaranana ireto moa ny ben'ny tanàna vitsivitsy amin'ny faritra Atsimondrano io, tao ihany koa ny solitena ny seksiona sy ny liga ny federasiona izay nosoloan'ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Bertin Zoteny. Nambaran'ny Bertin Andremiaingo tamin'ity fitaom-pamaranana ity fa noho ny fiarametany rehetra no nahatosa izao hetsika izao. Na ny mpiteny ihany koa izy ny tokony tsy ady noho ny mpitondra ny firenena ny mpanao fanatanjahantena. Tamin'izany indrindra no ilazany fa dia fisitarana ihany ny azy fa dia manantena ireo mpanohana sasany hahatsara tena amin'ny fanampiana ny tanora ihany koa. Tetsakilan'izay dia velom-pisaorana ny groupe Bertin ihany koa ireo tanora mpanao fanatanjahantena eny amin'ny faritra Atsimondrano iny.